Andramany entina mitsidika izany atao hoe Plaza de la Fortune izany isika androany. Ohatran'ina dia kely tany Chine zahay fandray andro fotsiny ihany. Tsy lavitra nefa fa teto Ankazomanga ihany. Fety be ny tasy satria fisokafana ofisialy. Feno olona malaza. Niona taminay ohatrany hoe ry Kim-draza ry miambale sy ny sisa e. Mpanakanto maro be no hita tato. Ny Big Sound Studio ihany koa moa no nikarakarany fety. Jereo ange nankafy nijery Tiffany ry zahay eo ary aloha miaramila aminay kely. Ndao nilalao ato amin'ny Big Merci indray isika. Feno karazana kilalao ato. Mitetika tsy mety vita mihitsy fa tena betsaka e. Efa tsy andron'izy tahiry. Na mandra-pariva ny andro aza dia tamina anaty Tiffany madio. Sady falery fa jereo ange nahazo loko zareo. Tena inona reny zavatra tsisy ato hoe ato amin'ny trena mall indray mantsika izao misy karazana fanaka. Rehefa farany taona toy izao mihitsy moa dia manovanova an'izany tsika ao an-trano. Ankoatran'izay dia ao ihany koa ny peluche, ny solomaso, ny kaskety, karazana sandaly tena be dia be. Vaovao zay le famille. Zareo ange hatramin'ny fiara ary misy ato. Mety aminay koa sy ty fiara ty e. This is effettivamente ato amin'ny Plaza de la Fortune. Dona mufti an Tiffany madio? Andonja manafone.